Nianika tamboho tao ireo nanafy-mendrika ary dia nifanjeva tao anatin'ireo andian'olona marobe tonga teto anoloanan'ny toeram-piasana izy ireo. Ireo sisa tavela kosa tsy navelan'ireo miaramila izay niambina ny toeram-piasana ny voaka satria araka ny ambaran'ny sasany tamin'izy ireo dia ankoatrany no tsara nambina nohon'ny any ivelany. Tokony tamin'ny roa sasany teo eo nijoalajoala ny anfo teto Anosy ka ny radio Madagasikara sy ny DIT no nianjadian'ny anfo voalohany. Fanombana sy fandoroana kosa no niantra teto amin'ny televiziona malagasy alohan'ny nirehetan'ny anfo. Dia izao sisa ny toeram-piasana ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy ary ny DIT eto Anosy. Araka ny nambarany Solange Rokotonosy teo tamin'ny fotoana nampirehitra ity televiziona malagasy radio pirenena ity talohany iny dia fa nanomboka nanavotraina ny mpiasa sasantsasany raha nandrefa ho avy ny olona marobe. Mbola nisy kosa nefa ireo traparany tato niantoka ny fampandehanana ny fandaharana mandrapahatapaka ny tanteraka ka izy ireo dia hitantara amintsika hoe nanahoana ny zavatra niainany tamin'ny izany 20 janoary izany. Mbola fanatedina entiny Solange Rokotonosy. Mbola nofo ratsy niraikitra ao an-tsain'ny mpiasan'ny televiziona malagasy sy ny radio Madagasikara ary ny sapandrara teknika eto Anosy ny zava-nitranga eritaona lasa izay. Nijoro ho vavolombelona ny zavatra niainany teto ny sasatsasany tamin'ireo mpiasa sisa tavela tato amin'ny toeram-piasana ny andro treo. Zay aloha dia tsy nanana telo zany ary tsy nanapo zavatra hoe misy zavatra hitranga zany zay manao antena satria zavaroa mazava-be zavatra nitranga zany a fa voalohany a nisy olona niteny taminay zany misy olona ho avy eo a dia lasa daholo zany mpiasa bolao rehetrarehetra vaky ataroa ambany anina tarina ny sambikina tany daholo dia zay nanao antena tsy nanana heritreritra hoe voaloha titilitia satria nitsaka ny maramila zany niambina anay tao ary zay izy izy anovarana reo hatrany farany ao nefa tsy zay fandeha le izy avy eo fa tonga le olona lasa maramila raha lasa maramila niditra ny olona mpandroba namotika ny fanananao tato amin'ny tele dia lasa izy ireo avy eo hita mihitsy ny olona mibata an'entana sy namotika ry zareo a tsy mitondra loty fa mibata izy a dia namotika tonga masinay teo zany. Tena nahoana ny réaction nareny zay le olona? Ny réaction teo zany tsisy afaparatoka be loatra le olona teo zany fa raha hoe fatana dia milio angely izy afaka nabatana micronaire raha tsisy nabatana ray ara zany lasa tele na ny zavatra nampanaelo anay zany TVM anisan'ny tele tsara indrindra zany taty Afrika nefa dia sy mba atao anaty fotoana vitsy mora monja le izy zany zay tena anisan'ny nampanaelo satria anisan'ny tena fitaovana raitra indrindra zany nampiasainay tato amin'ny studio tato ambany zany dia potika tao anaty fotoana vitsy le izy dia zay mampanaelo anay zany. Ny tena marina zany vao tafitsofoka tatona fa misy inona fa maheno hoe ho avy ity tribunal naveny amin'ny 13 mai akan'ireo mpianatra namazy hoe mila avoaka zay zany le feo ento amizay dia ay dia mitsofoka teo studio dia nanao asa dia nandamina ny asa tao ampiasana vao nivoaka zany eo amin'ny varavarana zany dia hoe mahita olona fa letsaka be zany teo fa misy inona encercler ndraito naveny amin'ny 13 mai ny gendarme eo ananoloany tribunal dia nofarany zany dia manatiny fotsiny zany le olona dia vitsivitsy zany le miaramila sy ny gendarme fara mitsofoka taty amin'ny radio vao mitsofoka taty amin'ny radio zany dia feo hoe radio zay feoneno zany dia raika mitoram-bato sy fanenjena miaramila reo dia mitsoka atsika zao mitoerana télévision satsika zao amin'ny deuxième étage misy anay dia mitsoka taty amin'ny tokotany eo ambadika eto zany miaramila dia finazy moa zany tsy nahatosika ny vahoaka betsabe zany tamin'izay fotoana zay miambanamba tsota fotsiny nenina ny zavatra atao eto amin'ity Madagasikara tsika ty zany mihevitra tsy mitovy indrindra lafiny politika angamba ny fananana ohatra amin'ny radio Madagasikara sy ny télévision malagasy to zany tsy tokony napetraka titena satria hatramizao tsy vavangy olona ohatra am'izao e zay tena marina fa miafaka zany dia hoe raha misy ny telopolo tsy mba namana dia aloha mihevitra miady fa tsy fananana ohatra am'tony zany no atao nasivatra kasorona zany. Fanontaniana ny famafana tao an-tsain'izy ireo hoe ho faty sa ho velona alahelo tebiteby
orooro izany no miaina misy ireo teto dia za manokana moa tamin'ireny tena kibo be mihitsy mibevoka zany efa miandry andro hoe mperano miandry andro volana dia taona foa le fitaitena amizay hoe mampivoka ny tena zay natahotra jerena koa manodidina tazany efa maromaro any olona tonga hitany am-televelany teo dia amin'ny mampanaovazatiny tena nefa dia tsy mety ny saina hoe andeha fa mba niandry andro teo mijery zava-misy na dia toazany hoe tahotra zay fa sy ihany za tamin'izay mitondra satroka dia iny zany manano anafelako ny endro fa le namanelo lasa dorisme aloha dia za moa anisany mijanojano am-televelany teo tena natromaso ny zava-misy teo ny tena mampalahelo zany reny tranga reny manam-ponofo fa tena mbola mila tena ezaka lehibe itsika malagasy raha ny lafo ny toe-tsaina vao tafita mijesetry ny fandrosoana zany samy mpiasa amin'ny televisionna malagasy ianao miaina tamin'ny rôlo teto amin'ny televisionna malagasy ny enam-roapolo janoary sivy sy roa arivo nanao ahoana ny fitetetinareo tato anatin'ny televisionna tamin'ireny fotoana ireny tamin'ny fotoana ohatr'izao tokoa tonga teto amin'ny toeram-piasana zany ny tenanay hoe hiasa tamin'izany fotoana izany tsy nanana ihany mihitsy fa dia hoe hiasa nefa rehefa tonga ny fotoana tany amin'ny folo ora tanoany dia mirodorodo avany ny olona marobe ary rehefa mirodorodo avany reo dia manaitra nay tato hoe tokony mivoaka zany zay rehefa hivoaka tato zareo efa tonga daholo efa tonga daholo dia tsy afaka andeha hivoaka tsy nahazo mivoaka ka ny zavatra tena hoe nananay tamin'izay zany a ny tenanay efa mba atao hoe efa lehibe ihany nefa raha mifahatsiarovako aloha ho anahy manokana za raha mbola kely sy mbola mianika tamboho zany fa tamin'izay fotoana izay nomeniako tamboho ary tena mafy taminay zany hoe mianika an'ilay tamboho satria nanavotrena ny tena satria zareo efa mirodoroso tsy mahazo misy hivoaka fa tafiditra zareo dia napneu aloha nirehatra voalohany a rehefa nirehatra ny pneu dia nanomboka amin'izay natsipony afo nakato amin'ny teny zany ny radio tanoha dia nanomboka nirehatra amin'izay dia zay dia may daholo zany tato rehetrarehetra tamin'ny fotoana tantarainy zany ka moa fa miaina tao anatin'izany tena tao anatin'ny telokopy mba azo mampahafantarina ampijery hoe manao ahoana le telokopy tato tena mafy ary tena mafy kaminay tokoa satria tamin'izay fotoana izay a vao nahita amin'izay rehetra zay na dia mifemianay teo fotsiny azy zany dia efa mieritreritra hoe efa mety hoe moaina zay aminy fo hoe aiza masianao miainao amin'ny fotoana iny tena hoe tsy naraina dia zavatra fiasan'ny tena anakiray ohatra hoe soly iray ny fiasan'ny tena tsy voaray an'ny tena zany tamin'izany fotoana zany fa dia hoe anavotraina ary rehefa hitanandreo olona marobiana dia mitona ny entana ka dia tena eritreretiny tena ohatrany olona hoe olona tamin'izany fotoana zany a tsy fatako hoe inona zany ny sainy fa tena hoe mifindra trano hoe andeha hifindra trano zareo satria tamin'izany fotoana zany dia tena nay mahita eo mihitsy miainy dia misy mibataly seza mibataly salon dia miteny hoe andebianay taloto andebianay taloto dia hoentinay izy vetivety kosa zany izy satria tsy le olona ohatra ny azakasy nefa mandeha dia fantatra izy le olona tonga mandeha olona marobe zany dia efa tonga zany miarahana mba miara tribunal ohatra misy torabaky fa tsy mety voalohany zany dia torabaky mandrainy dia io zany nahitry tonga ohatra tetina zareo le mety aloha zany hoe nandosotra tetina mety aloha dia lasa nandosotra hoe le mety aoriana zany dia iny zany dia sananavotrina zany le iny dia misy tena miverana tsisy nino dia efa miverana efa torabaky mandeha dia torabaky io zany nitonga numéro satria vitsy misy numéro teo amin'ny tribunal dia nandosona navotrina dia mitsotra tamaradio zany zareo dia la zareo mitsotra tamaradio zany dia iny narainy le olona amizay sady namely bay le olona sady torabaky mandeha dia iny nafany olo mitsotra tamaradio tokony may voalohany hoe le tomobile express ny radio Madagasikara io may voalohany rehefa may zany dia may ny bureau ny DIT zany hoe ny direction des infrastructures technique zany misana Madagasikara sy TBN dia rehefa zay tonga dia nindazana ny anteny parabole vieux hoe mitovon'olo dia anteny parabole